baolina kitra Ligue 2 niditra teo amin'ny andro faharoa ambin'ny folo ny faninanana ka Lalao roa no nitaterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Lalao roa tara amin'ny andro faharoa ambin'ny folo no nentin'ny Ligue n'Analamanga taranja baolina kitra noho ny fiadiana ny tompondakan'ny sokajy Ligue 2 tamin'ity faran'ny herinandro ity. Lalao izay natao tany Bevalala sy tany Karion. Tany Bevalala ny andro sabotsy maraina aloha dia resin'ny ekipan'ny CFFA ireto miakanjo fotsy amin'ny sary reto tamin'ny sary raina ohatra ny ekipan'ny AS Michel. Baolina tokana tafiditry asina teo amin'ny minitra fahasivy amin'ny dimampolo. Azo lazaina ho ny ihany ity lalao ity. Hitanana tombo teo amin'ny tanjaka sy fahaiza-manao anefa ny zandrikelin'ny CFFA. Ivona fefaresin'ny CFFA ny ekipan'ny AS Michel tamin'ny lalao mandroso amin'ity fiadiana ny tompondakan'Analamanga sokajy Ligue 2 ity. Ny fiaonana teo amin'ny ekipan'ny Fosa Junior Espoir sy ny 5FC kosa no lalao faharoa natao androany Alahady.